Magasitrakanao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko kilasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohany dirantsika amin'ireo antsipriam-baovao dia indro aroso aminao avy hatrany ireo lohateny. Nahita mba olana ny tsy fampindrano manondraka ny lema Kidabara. Vovany olandrano ao amin'ny distrikan'ny Manja. Amafisina ny paikady arovana amin'ny fiparitany akora simika ao Tomasina. Efa nentina tamintsika tamin'ny vaovao an-tsary omaly alina ihany fa may ary tsy nisy azo noraisina ny lapany rovana Ambohidratrimo ny aliny fahenina amby 20 aprily no nitrangainy vonya. Efa natomboka ny fanadihadiana izay ahafantarana ny nahatonga izany saingy raha ny tsily atsofina eny teny an-toerana dia ina ho nisy nanao fanahinina mihitsy nandorondrova. Nidina ary tonga teny an-toerana ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina nyzany zava-misy ary nilazany fa ho amafisina ny fiarovana ireo vakoka manerana ny nosy manomboka izao. Nisy ihany koa ny fampiombonana natao teny an-toerana manomboka androany dia vory ireo komity samihafa andinika ny fanarenana ny lapa ary ny zoma ho avy izao no anatanterahana ny famerenan-kasina John Dimolotsalama fanirikely. Lavenina sisa tavela araka izao ahitantsika azy izao ny alato tokony ho tamin'ny 12 alina no nitrangan'ny voina raha nipetra-kevitra dia nahina ho nisy nandory ity lapa ity efa natomboka ny fanadihadiana hafantarana ny tena marina ary hisy ny fandraisana fepetra entitra ho an'izay navanin-doza ho an'ny ministera pia dia handray ny andraiky ny avy hatrany. Manomboka izao dia tsara mampafantarantsika fa ho amafisina zany ny fiarovana ny vakoka rehetra tsy Ambohidratrimo any fa ny vakoka rehetra manerana any Madagasikara. Zao zany dia tsy maintsy hisy mpitandro ny filaminana hiasa maharitra na hoe permanent zany ny vakoka rehetrarehetra manerana ny Madagasikara izay fiaraha-miasa ho amafisina eo anivon'ny BAP ny ministera sy ny ministera ny filaminam-bahoaka ny gendarmerie-pirenena ary mitafika malagasy androany satria efa nankatoavina Andriamatoa filohan'ny fanavozana moa zany izay dispositif vaovao zay izay tsy maintsy ho amafisina manerana ny toerana rehetra hijanona satria teo moa zany mandalo sy manao patrouille fotsiny ataon'ny mpitandro filaminana manomboka androany zao dia efa hitantsika hisy mpitandro filaminana foana hiasa zany amin'ny rova rehetrarehetra amin'ny vakoka rehetrarehetra manerana ny Antananarivo sy Madagasikara manontolo. Harenina ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ity lapana Ambohidratrimo ity andray sy hitondra ny anjara biriky ny fatranalamanga ary araka ny nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina hatrany dia hanokana fotoana izy ireo manoloana ny fanatanterana ny asa lara-pamena tokony ho atao. Izay hifandinika ny amin'ny fanarenana an'ity toerana ity izay tarihan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izy io mazava ho azy fa anisan'ny tena andray anjara betsaka ao dia ireo fikambanana rehetrarehetra izay voakasika zany dia samy asaina avokoa zany tsy avahana isika rehetra miaraka amin'izay taranaka ny masina izay milevina atao amin'ity toerana ity dia hivoatra manomboka rapitso amin'ny folora ao amin'ny Braony commune araka ny toromarika Andriamatoa filohan'ny fanavozana moa dia hoe arenina farak'izay aingana izao toerana izao dia ho raisin'ny ministera sy ireo fikambanana ny fatranalamanga antanana zany no afahana manatanteraka an'izay farak'izay aingana. Araka ny hitanareo teo dia nisy ny dindinika ny fanaovana hoe mba ho teny fampiarana ny zavatra rehetra izay hitranga eto na ny mety hoendrikendriky ny lapa izay ho atsangana na ny toetoetra ny akora izay ho ampiasainy eto dia teny fampiarana mifandraika amin'ny tantara sy ny fomba avy eto amin'ity toerana ity. Ny manaraka an'izany ihany koa dia tsy maintsy hisy ny ataontsika hoe fampandraisana anjara ny mponina dia ireo rehetra fikambanana ireo taranaky ny masina izay miafinato sy ireo ataontsika hoe olona rehetrarehetra izay voakasika zany dia natao teto ihany koa zany ny antsoina hoe fampihavanana fampiombonana mbola hotohizana moa zany amin'ny famerenan-kasina amin'ny zoma ho avy izao ny famonoana omby roa eto zany dia averina ny asany.
marina fa iray amin'ireo tendrombohitra 12 masina ary renivohitry marovatana foiny merina efa toko fahiny ity faritra ity. Teto no nanjakany Andriana Tombony Merina iray tamin'ireo azanaky Andriamasina Valina Ifada nanjakany taona 1770 ka hatramin'ny 1770 nitazonana ankeniny andrainy nandritra ny 7 taona. Fa androany ihany koa dia nanao fanambarana ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika fa ho atao laharam-pamena ny fanarenana ny Rovan'ny Ambohidratrimo amin'ny endrika araky ny tantara. Ataorian'ny famaizana nahazo ny Rovan'ny Ambohidratrimo dia nilaza ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika fa iroso amin'ny dingana rehetra ilaina anarenana ity harem-pirenena sarobidy ity amin'ny endriny tena izy araka ny tantara. No amafisiny fa vakoka mana tantara lehibe ny Rova sady isan'ireo toerana miorina amin'ny tendrombohitra 12 izay manana ny lanja ara-tantara sy ara-kolontsaina lalina eto amin'ny firenena. Atsika sendrasendra ny fanapahan-kevitra satria efa nambara rahateo fa atao taona ny fanomezan-kasina ny kolontsaina ny taona 2024 ao anatin'izany politika izany no ampidirana ny fanarenana ny Rova izay heverina fa ho mariky ny maha izy azy ny firenena sy ny loharano ny tantara. Zay ny makasika niny fa iresaka sehatra ny fambolena indray aloha isika. Misy sedra olana ny tantsaha any amin'ny zone delta Morondava vokatry ny tsy fampin'ny manondraka ny tanimbary avy ao amin'ny Lemaky Dabara. Nitondra vahaolana mifandraiky amin'ny lafiny filan'ny tantsaha ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Fantatra izany nandritra ny fidinana ifotony izay nataony sabotsy lasa teo tany Mahabo Alemana Tovindray ny Bery. Nanao sesilany ny fitsidiana nataon'ireo ministra taty amin'ny faritra Menabe tamin'ity volana ity. Anisan'izany ny ministry ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo Ramindo Gaitan ka tany amin'ny lakan-drano Dabara no nisantarana izany. Tsara marina moa fa io lakan-drano io no miantoka ny andro tokony fambolem-bary aty amin'ny distrikany Mahabo sy Morondava. Mirefy 50 km ny halavany lakan-drano Dabara raha 7 hektara mahery ny velarantany tondrahany amin'ny fahavaratra io fa mihena kosa izany amin'ny maintany. Isy ny asa foiezaka izay atao iarahana amin'ireo teknisiana avy any amin'ny ministera ho tohizana ny asa fanarenana mba hisitrahana vahoaka ny rano eo amin'ny fambolena. Nankahery sy namporisika ireo tantsaha izy ny amin'ny vokatra efa misy sy hampitomboana izany. Isika tantsaha namana afaliana lehibe ho any miaona amintsika androany amin'ity barrage ny Dabara ity rano izay mifandray mivantana amin'ny famokarana izay ataontsika indrindra fa ny fambolena vary. Ny fitondram-panjakana izay hitarina Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrenirina Mikael dia tsy manadino anareo tantsaha hanoya ny asa fanarenana goavana an'ity barrage ity ka amin'izay fotoana izay dia isy ny asa lehibe izay anarenana tanteraka ny barrage sy ny tambajotran-drano izay misy eto. Manentana antsika rehetra mba hanaraka ny fitsipifehezana, hanaraka ny fepetra izay napetraka mba tsy hahasimba an'ireo fotodrafitrasa izay efa marefo ireo. Ary raha ho tonga ny fotoana hanarenana sy hanamboarana an'izy dia mba hiaraka hifanampy isika. Ankoatr'izay dia entanina isika mba hitandro ny tontolo iainana satria mahatonga an'io fasika be io dia ny fahasimban'ny tontolo iainana ka raha tsy mitandrina isika dia tsy hisy rano intsony eo amin'ny barrage eo fa fasika ny feno eo. Marina moa fa mizara efatra ny fantsondranon'ny Dabara dia Emont Nord, Emont Sud, Intermédiaire, Delta ka rano 12 metatra kibo no tsinjaraina amin'ireo raha 3 metatra kibo isany ny fantsona. Tonga nanotrana ny ministra ireo solon-tena-panjakana isan-tsokajiny aty amin'ny faritra Menabe. Ankoatra ny tany Mahabo dia notsidiny ministry ny fambolena ihany koa ny tany Belo Tsiribina fantatra nandritra izany fa ho hatsaraina ny seha-piariana voanjo any amin'ny faritra Menabe sy manerana ny Madagasikara. Efa nankatoavy ny fitondram-panjakana rahateo ny fanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa momba izany. Ny ekipan'ny televiziona malagasy ao Morondava. Araky ny fampanantenany fitondram-panjakana ny amin'ny ezaka ho fampandrosoana any Madagasikara
fa indrindra eo amin'ny lafiny fizakantena ara-tsakafo sy famokarana dia nisy ny fitsidiana izay nataony ministry ny fambolena sy ny fizakantena ara-tsakafo tany Belositsiribina ny farany herinandro lasa teo. Nandritra izany ihany koa no nanokafany ny taom-piotazana voanjo na antsoina hoe vokaboanjo tao an-toerana. Nampirisika ireo tantsaha izy mba hivondrona ao anaty kaoperativa sy nanentana ireo vahoaka ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Famondronana ireo tantsaha ao anatina kooperativa ny fametrahana ihany koa ny groupement izay ahafahana sokajy ny mpisehatra rehetra miaraka mifanakalo-hevitra sy mifanohana tafiditra amin'izany ny mpamboly, tafiditra amin'izany ny mpanapivokatra, ny mpitatitra, tafiditra amin'izany ihany koa ny mpanondrana ary ny fanjakana moa tsy adino ao anatin'izany. Sehatra anankiray nahafahana nanentana ihany koa ny mpamboly rehetra ity sehatra ity mba hiarovana ny anakadrimaso ny tontolo iainana satria hita fa misy fiantraikany lehibe amin'ny famokarana aty amin'ny faritra ny Belositsiribina ity sy ny Menabe. Ilay manontolo ny fivaovan'ny toetrandro sy ny fiantraikan'ny fahasimban'ny tontolo iainana ka mifanaiky ny rehetra teto fa hatao vaindohan-draharaha ny fiarovana an'izay tontolo iainana izay mba hampaharitra ny famokarana sy hanatsarana ny tahamokatra ety amin'ny faritra Belositsiribina sy faritra Menabe. Tamin'izany fitsidiana izany dia noararaotiny ministra ny fizarana fampitaovana ho an'ireo mpanentana ara-pambolena toy ny bisikileta, ny pulvérisatera sy ireo fitaovana maro samihafa mba hoentin'izy ireo hanatanteraka ny asany. Ka kominina maromaro mandrafitra ny distrikany Belo Amoritsiribina no nisitraka izany. Ny saotra sy nakasitraka ny ministry ny fambolena sy ny filohan'ny fanavaozana moa izy ireo ny amin'ny tsy fanadinoana ny tantsaha aty ambany ravikazo. Ho avy tsy ho ela ny mpandraharaha sinoa hividy ny vokatry ny ireo tantsaha amin'ny vidiny mirary fa kosa mitaky ny kalitao tsara sy mahafapo. Itodika amin'ny lafiny toe-karena isika mahavelombolo ny fanomboan'ny fanjakana mijery ny orinasa siramamy ny Ukraine hoy ny zanakatsiranana mivondrona ao amin'ny fikambanana ADS mbola olana sedrain'ny mpamokatra any an-toerana nefa ny fidinan'ny vidim-bokatra sasany ireo no fantatra nandritry ny fionana nataony ADS na Association de Diego Suarez teto andrenivohitra Ange Firabe Manakaja Roger Randremanal. Manankarena volo-fanondrana saigana kibony tany ny faritany nantsiranana. Misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina ny fidinany ireny vidim-bokatra ireny. Hoy ny mpikambana ao amin'ny Association de Diego Suarez ary tsy mijanona ao Diego ihany ny fandrosoana raha tsara ny fidiram-bolan'ny mponina ao an-toerana. Hatreto mbola tsendriky nisy zava hoe fiantraikany amin'ny vahoaka ny avaratra ny fiakaran'ny vidiny lavan'izay. Io aby agnisan'ny raha mba tianay jery fanjakana manokana mba ampivezivezy ny le vahoakan'ny avaratra amintsika ty satria vahoakany avaratra rehefa mahazo vola dia mandeha mividy entana mandeha mizaha zay zavatra tiana mampisy vola ny hafa koa. Io koa man kakao nidina ambany be izy atsika mikoragna zao ambany zao kakao leny 25,000 lasa ambany be. Io koa ny leny tokony 150,000 taloha dia lasa 50,000. Donc mba jereva fa fanjakana satria tena io fotom-pivelomany ao ambanja kakao io. Efa misy ny sehatra sy ny orinasa manomboka itam-pivoarana amin'izao fotoana izao. Manantena ny hijerena ireo izay mbola mikatso ny mpikambana araka ny fanazavana. Ny maro ny zavatra azo trandragna agny aminay avaratra agny. Ao ny arena kibon-tany, ao ny arena an-dranomasina, ao ny tourisme, ao ny ny kakao, ny sirama, izay komasy fa velombelom-bolana aminay agny ary soragna ny fanjakana misy amin'ny ankehitriny zay manao azay. Ao ny sekrena agnisan'ny tena zavatra nampijaly zay tagny fa velombolo zay efa komasy mitodika amin'ny sekrena satria maro ny vahoaka velogna amin'izy io. Mihetsiketsika ary mangataka amin'ny fanjakana mba hijery ankaiky ny zay zavatra mampiavaka amin'ny avaratra zay. Hetsika fanaon'ny Association de Diego Suarez isan-taona ny fankakevitra amin'ny mpikambana tahaka izao arahana fiaraha-mifaly ho fanamafisana ny firaisan-kina.
isika ho fampananasa ireo tanora ny vohipeno dia mitoy hatrany ny fanarandia ataony OIT nanivondrona iray sampirenena momba ny asa ho an'ireo tanora mba hisitraka ny asa mendrika ka ho any tao amin'ny distrikany vohipeno dia tanora 720 no nomena fiofanana isehatra amin'ny fandrarahana matyanna ho fanampiana azy ireo amin'ny velotena andavanandro. Tahina Flavien. Mbola besaka ireo tanora miaina ao anatiny asa tsy manara-dalàna na koa asa zara fa hivelomana. Manana didy lehibe amin'izany ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail amin'ny alalan'ny fandaharana asa progrès va tsy ny fidavolo eo ambany fiahian'ny ministera misanina ny fambolena ary ny fiompiana. Nomena fiofanana germa ireto tanora mba ho lasa mpandraharaha matihanina teto amin'ny sekoly fiaonana vohipeno. Ny fiofanana nataontsika teto dia fampiasana an'ilay fitaovana izay mivolavolain'ny OIT antsointsika hoe germe. Ny fanalafana azy moa dia créer gérer mieux votre entreprise, izany hoe tantano tsaratsara kokoa ny orinasanao. Reto tanora reto zany tanora efa niditra tao anatin'ny sehatry ny fandrarahana dia fanomezana an'izay tosika izay ahafahan'ny zareo mampiroborobo ny asa fandrarahana ataony no natao teto. Nisy lohahevitra telo lehibe izay fototry ny fampandrosoana ny orinasa sy fototry ny fitantanana ny orinasa no nataonay teto nandritry ny 5 andro. Ny voalohany tamin'izany dia niresaka tenue de registre na ilay antsointsika hoe firaketana an-tsoratra. Dia toy ihany koa zany nijery ihany koa izay mahakasika ny hoe manahoana ny fametrahana ny vidin'ny vokatra. Satria eo matetika no mahasahirana an'ireo mpandraraha ankehitriny hoe ohatrinona no hamarotako an'ity vokatra ity. Ny fahatelo dia ny planification. Tanora efa nisehatra tamin'ny fandrarahana no akamaroan'izy ireto ny ompitantely, kisoa ary akoho gasy sy ny fambolena. Fa ny sedraolana no ny tsy fampia ny traikefa. Fankehitriny zany rehefa nazo n'ity fiofanana ity zany dia hita zany fa besaka zany ny vola very zany hitanay tagnatin'izany tantagnanay orinasa. Tana be ny fikaziko ny vidiny dia ohatra hoe misy mikomandy aminazy zany dia teny hoe réglao ty dia sy mandray ny soratra zany fa dia ataoko agnaty loha ao dia ny sasany tongako avy eo, ny sasany sy tongako. Noho ny ao nianatra teto tamin'ity resaka germe itiky dia hitako kaiky ohatran'izao itiky ny laklen'ny resaka fitantagnana orinasa. Nandritra ny 5 andro no nanifanana azy ireto ka notolorana sertifika ireto tanora miisa 720 ary aorian'izao dia hisy ny fanarandia taon'ny OIT ho azy ireto ijerena ny fampiarana sy ny fivoarany asa nataony. Iverina any amin'ny faritra Menabe vetivety aloha isika ho voavatsy ho ela ny olana tsy fampiana rano fisotro madio ho an'ny distrikany Manja. Fantatra izany nandritra ny fijerena ifotony ny zava-misy marina tany an-toerana nataony taleparitry ny rano ny herinandro lasa teo a Jules Randriamboloniaina Régis Ramanandraibe. Ny fahanterana sy ny fahasimbana eny ny tsy fampian'ny fotodrafitrasana no tena olana goavana mahatonga ny tsy fampian'ny rano fisotro madio ho an'ny distrikany Manja. Fantatra izany nandritra ny fijerena ifotony ny tena zava-misy marina teny Andoharano, toerana misy ny Loharano isintona ny Jiramany rano sy ny eto amin'ny foibe pitobiana sy mpanjinjara ny rano eto an-tampon-tanànany Manja. Nataony ny taleparitry ny rano sy ireo tompona ndraikitry sy solon-tena-panjakana eto Manja ny herinandro lasa teo. Hisy ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana. Isaorana ny fitondram-panjakana ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara izay amin'ny alalan'ny projet PAEP no ahafahantsika hamaha tanteraka ny olana eto amin'ny distrikt Manja. Efa niarahantsika mijery daholo ireny fotodrafitsasa efa antitra ireny, ny fahanteran'ny fotodrafitsasa, ny fahasimban'ny fotodrafitsasa, ny tsy fahampian'ny fotodrafitsasa izay tokony ahafahantsika mampisitsaka an'ireo tanàna zao ataoko hoe tanàna vaovao, ahafahantsika mametsaka an'izany réservoir vaovao izany eto amin'ity distrikt Manja ity. Ka izay no antony hidinana ety fotony manao sahady ny anticipena sahady ny étude izay hafahana ho présentena amin'ny PAEP izay no antony hidinanay. Teo ihany koa ny fitondrana an'ireny pompe na forage ireny satria iarahantsika mahafantatra ny ministera ny fitondram-panjakana dia nahavita forage anankiroa ato anatin'ny distrikt Manja. Io forage anankiroa io anefa izahany ny hampandeha azy, izahany ny hampisitsahany vahoaka
izany rano fisotro madio izany. Isaorana ny fitondram-panjakana eto Amanja tarihin'ny chef district. marina fa mbola tsy misitraka rano fisotro madio ny akabeazan'ireo fokotany ato amin'ny komina ambony vohitr'Amanja no ireo olana voalaza itsy ambony ireo koa dia maika ny fahatanterahan'ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana. Iazo ny Thomas navetrany sika haritra efatrandro ao amin'ny pacte ny atrikasa fampiofanana mikasika ny fomba mahomby amin'ny fanesorana sy fanadiovana ireo toerana maloto ny akora simika ary koa ho fampahafantarana ny voka-dratsiny amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'olombelona. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy no tomponatoka amin'izany. Aissa Abbas, Miralandine. Anisan'ny faritra ahitana orinasa maro mampiasa akora simika betsaka ny faritra Tsinanana. Miteraka olana goavana eo amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina nefa ny famokarana sy ny fampiasana azy ireny toy ny falotony rivotra, ny rano ary ny tany ary koa ny fahaverezany fahasamihafany zava-mananaina. Ireo voka-dratsy ireo dia mbola mitombo hatrany indrindra any amin'ireo firenena andalam-pandrosoana toy ny Madagasikara. Ny akora simika moa dia fantatsika fa akora mampidi-doza miteraka aretina samihafa mamono mihitsy ara mampidi-doza ho an'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana. Ka raha vao miparitaka ny akora simika tsy voafehy ara-dalàna dia mety hiteraka fahafatesana aretina isan-karazany toy ny omamiadana isan-karazany, aretiny lalan-drà, ny aretiny vanitaolana, ny sisa. Tanjon'ity fiofanana ity ny anamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra rehetra voakasiky ny fitantanana akora simika sy fifehezana ny loto simika ary ahafantarana mialoha ny loza mety hitranga sy ny voka-dratsiny. Ity fiofanana ity no natao tompoko hampiofanana an'ireo tompona andraikitra eto amin'ny faritra Tsinanana mba ahafahan'izy ireo miaro ny tontolo iainana sy ny mponina raha ohatra sendra misy loza ateraky ny akora simika na misy fipoahana na fiparitahany akora simika tampoka. Amin'ny ankapobeny manapibetsaka amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpandray anjara amin'ny fifehezana sy fanadiovana akora simika ity atrikasa ity ka antenaina hitondra fampandrosoana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina eto amin'ny faritra Tsinanana sy manerana ny Madagasikara. Mbola izay vaovao makasika ny fiarovana ny tontolo iainana haiza ihany dia mampikoriana ny loharano sady mampidibola ihany koa ny rafia ka vahoaka maro no miary amin'ity akora ity saingy efa miamiena ny toerana misy azy eto Madagasikara. Ny faritra Sofia kosa dia mbola ahitana izay akora izay indrindra ny ao amin'ny district ny Port Berger. Noho izany dia manampy ireo tantisaha mivelona sady mampiasa ny rafia ny orinasa rafia connexion orinasa izay mpanjifa no sady mpanodina io akora io eto Madagasikara. Adrien Rasolo miandro sosy randrianandrasana Voolay. Mitanga anjara toerana lehibe amin'ny famelomana ny loharano ny rafia. Ankoatr'izay dia mamelo fianakaviana maro eto Madagasikara amin'ny lalan'ny famadihana ity akora ity ho ampiasaigna amin'ny filagna andavanandro. Tsapa nefa fa mihamihegna ny rafia eto Madagasikara. Noho ireo anton'ireo dia magnano ezaka ny orinasa rafia connexion mamboly ny rafia aty amin'ny faritra Sofia. Nisitrika izany ny distriktan'ny Port Berger ka ny fokon'ologno izay nahazo tombotsoa amin'ny lalany ity akora ity no nagnometany izay nambolena izany. Rafia connexion de orinasa izay manao asa-tagnana vita amin'ny rafia mampiasa olana Amboarivo zay asa-tagnana ary miasa ty amin'ny faritra Sofia amin'ny fitrandrahana fangalana rafia. Antony nahatonga zahay magnampy le vahoaky fotony miaraka mitondra sy nambaratongana amin'ny fambolena rafia dia mahatsapa zay fa niegny ny alan-drafiantsika ary mba mahatsapa tompon'andraikitra zay zegny mahatonga zahay mandray andraikitry amin'ny fagnampiana tosika amin'ny fambolena rafia satria hoavy ny faritra hoavy ny taranaka faramandimby ny fisiany alan-drafia tsy maha izy
kakazo foa fa mahizy mitana loharano zegny aigny 10 kilometatra eo ny halavan'ny vavarano izay hovolegna rafia ity. Ifanatomboka izao fambolagna izao tao amin'ny fokotany be fotaka ary mbola hitoha hatranetrany ny famerenana ny alan-drafia aty amin'ny distriktan'ny Borziny. Noho ny fahasimbagna sy ny fahampotehana efa hita taratra dia tsy maintsy mandeha andraikitra zany tontosa teto ny 3P partenariat public privé isoragna manokana moa zany ny orinasa rafia connexion zay tonga teto an-toerana zareo moa zany mikirakira misehatra amin'ny resaka rafia dia tsy mitazam-potsiny an'izay fahasimbany ny tontolo iaina indrindra mahakasika ny rafia fa dia tonga nagnamiatagna ary nikarakara ny zanak'azo koa miaraka amin'ny fokon'olo izay tsy adino magnodidina reto rafia reto zany ke magnentagna antsika jiaby zany mba samy hosarotony samy hosaro-piaro satria zany ho avin'ny taranaka zany ho hitsinjovina indrindra fa ny mahakasika ny rano izay tegna ilaigny amin'ny resaka fiainana antsika andavanandro. Raha ny vokotra rafia dia azo lazaina fa sangany eto Madagasikara ny faritra Sofia. Agnisan'izany ny distriktan'ny Borziny izay manana velarana be indrindra ary mbola magnano fagnitarana amin'ny retoerana azo ambolegna izany. Raha ny resaka fikajiana ny tontolo iainana isika teo dia ndray resaka fikajiana ny vola izay kirakiraina amin'ny andavanandro mitohatra ny ady hevitra momba ny rafitra arabola eto Madagasikara. Anisan'ny loha hevitra mafana amin'izao fotoana izao ny hoavin'ny vola taratasy sy ny vola madinika izay ampiasain'ny vahoaka isan'andro. Tafiditra ao anatin'izay ny sandany, ny fikojakojana ary ny fitehirizana azy. Nisy arak'izany ny fakakevitra niarahana tamin'ireo manam-pahefana sy ireo olom-pirenena tany Antsirabe amin'ny mety ho fanavaozana mifandraika amin'izay ka ho anisan'ny nanatanterahana izany ny faritra vakina karatra Bakoly Andriatsalama Jimmy Ramanantsoavina. Manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny firoboroboan'ny fandoavam-bola nomerika, maro no manontany tena ny amin'ny toerana isy ny vola taratasy sy ny vola madinika amin'ny hoavy. Eo amin'ny sehatra ofisialy, nisy ny fankakevitra no karakaraina ary nanasana ireo mpisehatra isan-tsokajiny toy ireo mpandraraha, kirakira banky ary ny olon-tsotra eto amin'ny faritra vakina karatra. Ny tanjon'izy ity ny andinihana raha mbola aharitra amin'ny endriny ankehitriny ny vola ho ampiasaina sa ilaina ny fanavaozana mifanaraka amin'ny zava-misy ara-toekarena sy ara-teknôlôjia. Zava-dehibe ny fiainona ireo hevitry ny rehetra satria ny vola dia fitaovana iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro. Tokony hiaraka amin'ny filan'olona ny fivoaran'ny fotoana amin'izany. Ny tanjony dia ny rafitra arabola mahomby, maharitra ary mifanaraka amin'ny filan'ny malagasy rehetra. Ahafahana natanteraka atrikasa hanatsarana ny fampidiran-ketra sy hanatsarana ny fizaram-baovao manodidina ny fanatsarana ny amatiana ity sehatra asa ity ny fohy be mpitantanana ny hetra sy ny APIMF avondron'ireo fikambanana misehatra amin'ny famatsim-bola madinika isana tsidika ihany koa ny tolo-kevitra hanatsarana ny lalàna araketra Aina Rabetany eo amin'ny sary ny Ajara Zafin'ny Piasa. Hifanampy bebe koa manomboka izao ny fobe ankapobeny hetra sy ny vondron'ireo mpampiana-bola madinika sy salatsalany amin'ny alalany APIMF tanjona ny hanatsarana ny fampidiran-ketra eto amintsika sy hamatianina trany ireo mpisehatra hoy ny avy amin'ny DGI. Tanjona moa zany dia ny ahafantaran'ny sambadrarahan'ny hetra misimisy kokoa ny mikasika ny tontolon'ny microfinance eto Madagasikara ary nanome ihany koa ny sambadrarahan'ny hetra ny azo lazaina hoe zava-baovao mikasika ny loi de finance sy ny toromarika rehetrarehetra natanterahana ny déclaration fiscale législation fiscale mahakasika ny microfinance manokana ary eo ihany koa ny fanatsarana ny contrôle fiscal atongavana amin'le hoe contrôle fiscal accepté ary farany dia namorana sy fanampiana amin'ny resaka amin'ny andavanandro ny déclaration fiscale dia raha misy olona zany mametraka vola amin'ireo établissement microfinance ireo dia rehefa mahazo an'le zana-bola ireo olona ireo
dia tataovana etra 20 isanjato mikasika an'izay zanabola azon'izay nanomboka tamin'ny 1er janvier 2026. Voafoaka ao anatin'izany ny fanatsarana ny plan comptable, ny fikirakarana ny compte ary ny fanatsarana ny lalàna. Tepoka izay nivoatra tamin'ity atrikasa fifampizarana teo amin'ny rotota ity ireo. Fa tena fanomboana androany satria fotoana nahafahana zany nampafantatra bebe kokoa ny DGI hoe inona no mampiavaka an'izany IMF zany satria ny IMF dia tsy mitovy amin'ny rafitra mpandrara arabola mahazatra fa manana n'ilay hoe iraka rososi ny jery ny lafiny ara-sosialy no mijery ny lafiny arabola ozy izy tsika na ara-ekonomika dia izy hoe mandeha mielipatrana eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny ohatra zao. Dia izay dia efa mahasamihafa anazy amin'ny rafitra hafa satria ireo olona izay ifaneraserany zany dia tsy voatery le tenentsika hoe efa manana identité fiscale zany hoe mbola tsy formalisé na izay zavatra izay fotsiny ohatra dia efa mahasamihafa anazy dia hoe mba manatena zany le traitement le déclaration ataony zany mba tokony manana etaeta hoe mba jerena na mba considérena zany manodidina ny 9 moa ireo mpisehatra amin'ny fampindramam-bola mivondrona ao anatin'ny APIMF ary mananika ny telo tapitrisa ireo mpisitraka izany. Alafin'ny fahasalamana nanoizantsika ny vaovao ao Toliara mitombo isan'ny olona voany nendrandrajako mitohy hatrany kosa nefa ny fandraisana an-tana nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fahasalamana efa tonga any toerana ihany koa ireo fanefitra na ny vaksiny ho fiarovana ity aretina ity ka nanao rodobe amin'izany ireo mpikambana eo anivon'ny Croix Rouge malagasy any toerana mba hanao ny vaksiny. Joachin Ambroise. Olona 20 no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina mpox na ny nendrandradrako nanomboka ny 2 ny volana janoary ka hatramin'ny 7 ny volana avrily 2020 lasa teo teto Toliara. Raha 70 ireo ahihina, 7 kosa ireo izay efa sitrana somantsara, 7 amin'ireo no mbola ao anatin'ny fitsaboana maimaim-poana eny amin'ny toerana voatokana anaovana izany. Izay notoloran'ny prefet Toliara Ibrahim Jibrino Vary mba ho fandraisana an-tanana azy ireo. Efa misy anefa ny vaksiny ho fiarovana ity aretina ity ka ireo olona marefo sy izay mifanerasera eny anivon'ny vahoaka no tena atao laharam-pahamehana omena azy io. Ireo volontairana ireo hiparitaka any amin'ny fokontany andeha hatrany amin'ny HCHC andeha any amin'ny école ka tsy maintsy manao vaksiny mba misy fiarovana mialoha. Ampy sy azo raisina eny amin'ny CSB2 manerana ny tanàna ny Toliara kosa nefa ity fanefitry ny aretina mpox ity na dia eo aza ny fepetra izay tsy maintsy hajaina. Ny olo rehetra zany afaka manao le vaksiny mpox raha izy mihoatra ny 12 taona ny vehivavy bevoka sy ny mampinono ihany no tsy afaka manao azy. Ho ampy ny vaksintsika ka satria ny olona fana vita première dose reny mamerina manao koa izy rehefa feno 20 andro. Fanentanana araka izany no atao ho an'ireo olona mbola tsy tonga eny amin'ny tobim-pahasalamana. Avy nanao vaksiny ato satria mba hisy fiarovana amin'izao aretina mpox malaza zao. Dia nahita ny eto fanentanana Croix Rouge reto dia izay nahasarika zany hanao vaksiny. Manentana antsika mba hanao vaksiny satria manjeky izao aretina mpox zao. Fa tsy mora ratratran'izany. Tsy andoava-drala to tsisy vola aloha fa fitiavan'ny fanjakana antsika. Efa manao ny hoafany ny mpiasan'ny fahasalamana manampy azy ireo amin'ny fanentanana ireo anivon'ny fampianarana sy ny Croix Rouge malagasy ary ireo rehetra mpikambana eo anivon'ny COSPA faritra tsy mandefana. Ady amin'ny fipartany mpox izay fa mafisina ihany koa ny ady amin'ny aretina tazomoka izay tsy mety fongotra saika nanamarika ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny aretina tazomoka ny tany amin'ny faritra tamin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa sy fanentanana fanatao moramanga manakara ary Ambohimasoa aloha no ndeha ho arahantsika. Ambohimasoa no safidina
hanatanterahana ny hetsika fankalazana ny andro maneran-tany hiadina ny tazomoka ato amin'ny fitalevam-parotry ny fahasalamam-bahoaka mahatratra ambony satria ambomasoa dia mbola ambony ny tahan'ny olona voan'ny tazomoka ka ho mafisina ny fanaitanana ny ady atao amin'izany ato amin'ny distrika sy amin'ireo tobim-pahasalamana fototra rehetra ato amin'ny fampipetetim-pahasalamana ambomaso nandritra izao moa dia nisy ihany koa ireo trano heva izay natranareo tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana izay nanamariana izao hetsika fankalazana izao izany dia mba hamezana tombony ho an'ny vahoaka satria saika hita teto avokoa reo tolotra ara-pahasalamana toy ny fizahana tositra fizahan'ny-pahasalamana fitiliana diabeta fizahana maso fanabaizanaizana iraha ny ekipan'ny fahasalamana sy ny afisa ary nanentana ny olona avitrika hanatina ny tobo-pahasalamana rehefa misy trangana-retina indrindra fa ny tazomoka. Aretina mamono ny tazomoka, ny fatoriana anatilay misodomoka ny fisoroana tsara indrindra. Ny ompana amin'ny fanentanana ny olona ampiasa lay amin'ny tokony ho izy ny ekipa ny fitaliavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka fitofinagny teto amin'ny komina ny Marifary, distrika ny Manakary amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny tazomoka izao. Ankoatr'izay dia nisy ny fizahan-pahasalamana maimaim-poana, ny fitiliana aretina maro samihafa toy ny diabeta sy fanjari-tsakafo, ny VIH. Nandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny adiana amin'ny tazomoka dia nisy ihany koa ny fanaovam-baksiny Mpox. Mariana fa maimaim-poana avokoa ny hetsika natao ny fitaliavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka fitofinagny teto Marifary. Fanentanana amin'ny fiarovana sy fitsaboana ny aretina tazomoka naraina tolotra ara-pahasalamana maro lafy maimaim-poana io no nanamariana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny aretina tazomoka ho an'ny farim-piadidim-pahasalamana Moramanga izay notanterahana ny sabotsy 5 Mey tao amin'ny CSB Vohitsara Fokotany Ampahitra komina ambanivohitra Ambohibary. Iombona amin'ny rehetra ny ady amin'ny tazomoka noho izany dia nanoana tamin'ny fanatontosana ny hetsika ny solombavam-bahoaka sady filohan'ny vahomerany fahasalamana eo anivon'ny antenimiram-pirenena Dr Rajaobelina Lova Herzog. Nahazo tombony manokana tamin'ity hetsika ity ny mponina amin'ny ilana atsimony komina ambanivohitra Ambohibary. Olona anjatony maro no nisitraka ny tolotra ara-pahasalamana nandritra ny tontolo andro nanaovana ny hetsika. Iverina ny Tomasina vetivety aloha isika ny trangana aitrano tao Tanambao 5 ny alahady lasa teo havokany tokantrano 4 no trabohina manoloana izany dia nitondra ny anjara birikiny ho vonjy ranovaky ho an'ireo fianakaviana trabohina ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina tamin'ny alalan'ny fitaliavam-paritra ny mponina sy ny firaisankina Atsinanana Esther Savinasy Aisa Abbas. Tokony tamin'ny folora maraina ny alahady dia nitrangana haitrano tao amin'ny Fokotany Tanambao 5 parcelle 1353-54 ka tokantrano 4 no kila firetry ny afo vokatry ny afo fitarimina koa tao a-tokantrano. Manoloana izao tranga izao dia nandray ny andraikitry ny avy hatrany ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina amin'ny fanomezan-tanana n'ireo trabohina ho maly tolakandro. Nanolotra izany tena toerana ny taleparitry ny mponina sy ny firaisankina Atsinanana Fatoma Faed. Raha naharegny moa ny aitrano koa ihany kaiky ny vahoaka foana fitondram-panjakana nanome baiko ny madame le ministre amin'ny alalan'ny direction satria nanosina eto no nasovony misolo tainazy dia tonga teto tsy nandeha tagnam-polo fa nitondra zay vao tsy rambony tagnana zay fa nitso va 20 dia mety 50 tondra vary telogony amin'ny 50 kilo dia nitondra tokony réponse telo inflasy dia nitondra tokony trano be anankiray zomay io misy tokantrano roa dia mbola misy trano anankiray kelikely tokantrano raiky maromaro ny fianakaviana anatin'izay dia isorana ny fandraisana ndraikitra ny solotena ireo vahoaka trabohina ny saotra ny fitondram-panjakana ny sefy-fokotany Tanambao 5 manajara Claude Jameson. Tonga teto amin'ny etokotra moa zany zare avy amin'ny population raha naregny ny vognana hazo tokony fagnampiana ho an'ny vahoaka zare ny tonga voalohany ary mitondra tola mitondra vary eto amin'ny fokontany efa fankasitrahana apetraka amin'ny fokontany indray satria zava-dehibe tokoa amin'ny vondrompoana zay nataony zareo amin'ny ministeran'ny mponina mankazitrika tokoa. Fanitso, vary, kidoro ary kojakozan-dakozia no natolotra ho vonjy ranovaky ny reto tokantrano trabohina ireto.
Lafiny fanabeazana mpampianatra hampiofana 7 mianada avy amin'ny Zapa Mbatomena district Antsirabe faharoa no nanatanteraka soutenance tao Antanifotsy rehefa navita ny fiofanana nomeny Sikaf Nouvelle Planète nandritra ny 2 taona onja andre amin'ny Tantso. 5 taona zay no nanomezan'ny fikambanana Sikaf Nouvelle Planète Tantsoroka amin'ny sehatra maro ny faritra 3 eto Madagasikara, Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Isan'ny vaindondrarany fikambanana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ka fiara-miasan'izy ireo amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny CRINFP no nampiofanana ireo mpampianatra 7 mianada avy ao amin'ny Zap Ambatomena nandritra ny 2 taona izay nanatanteraka ny soutenance teto Antanifotsy. Misy niveau 2 izy ireo dia ny niveau 2 sy ny niveau 3. Ny niveau 2 dia ny ireo ankizy manana BPC izay anana niveau bac izy zany aorinan'izay fanaovany présentation na mémoire androany zay. Ny niveau 3 ndray dia anana ny équivalence ny bac plus 2 na ny DTS. Aorinan'ity présentation na mémoire zany hoe soutenance ny zareo ty dia hiatrika indray izy 7 mianadahy reo ny examen Delft-Alpha eny amin'ny Alliance Française. Nahavita dingana lavitra ezaka ireo mpanabe mpiofana ka afapo tanteraka araka izany. Tena nahafapo ny fampiofanana nataon'ny Sikaf. Tena hitako hoe misy fivoarana be mihitsy ny mpianatra hatramin'ny nanaovako formation ary tena lasa hoe tena mavitrika ry zareo mora comprendre kokoa satria mikaroka matériel didactique ampiasaina foana rehefa mampianatra. Ankoatran'ny fampiofanana manolotanana ihany koa ny fikambanana Sikaf Nouvelle Planète amin'ny cantine scolaire sy ny fotodrafitrasa samihafa. Tato anatin'ny iray volana isika resaka trano ny vaovao momba ny fisoratana anarana biometrika avonina hiatrika izany fisoratana anarana biometrika izany ny ponina any amin'ny distrikany Betroka efa vonina sy tonga any an-toerana ara-potoana ihany koa ireo fitaovana nomerika hoentina manatanteraka izany. Théophile Norbert, TVM Betroka. No tanterahana teto amin'ny commune ambonivohitra Betroka ny fanokafana ny fisoratana anarana biometrika ho an'ny distriktany Betroka efa tonga aty amin'ny toerana ny alohan'ny fotoana ihany koa ireo fitaovana hoentina manatanteraka izany. Akoatr'izay dia efa vonina ihany koa ireo tanora 15 mianadahy hikirakira ireo fitaovana nomerika manaraka ny fenitry ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny. Araka ny nambara izy ity tsy hoe any ministeran'ny alitany sy ny fitsinjaram-pahefana rery ihany fa voakasika ity daholo ny ministera rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra voakasika an'ity ka entanana zany rehetra mba hanome tanana andreo mpisehatra ato anatin'ity hetsika ity mba hanamora ny fanateteran'zareo ny asan'izy ireo. Hanao toy vakana manomboka amin'ny randro ambony kosa ny hanomboana ny fisoratana anarana biometrika amin'ireo commune ambanivohitra misy 2 aty amin'ny distriktany Betroka izay mialoava ny fanentanana mialo ahafahan'ireo tantsaha hiomana mialo hiatrika izany. Lafiny kolotsaina no amaranantsika ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao anisan'ny fisarina ny pila ravinahitra ijery ny tany fiaviany hetsika ara-kolotsaina saotry andrem-bolano ny hoy ny fikambanana fizantefasy federaly eto Antananarivo. Ilaina ihany koa ny firaisankina sy ny fampahafantarana ny taranaka aty aoriana ny tantarana ka anisan'ny famolavolana ny firosoana amin'izay hetsika goavana ho an'ny foko antefasy izay ny antony fionana no sain'izy ireo tamin'ny farany herinandro teo anampitosika ny dingana efa ataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana any farafangana Ange Firabe Manakaja, Roger Randriamanalina. Hitsidika ny zanasiragna ny taranaka Randroy sy Makifela ny volana Oktobra ho avy izao. Izy 3 ireo izay samy ao anatin'ny foko antefasy taranaka indrem-bolanongy. Efa manomana izany ireo mpanjaka sy ny mponina any an-tanindrazana fa asaina ihany koa ny zanaka ampelezana hanotrona ny fitsidiana ho atao. Anisany antony fiaonana nataon'ny fikambanana fizantefasy federaly eto Antananarivo ny fanerana ny firaisankina ny antefasy hamelomana ny kolotsaina ary hiomanana sahady amin'ny hetsika saotry indrem-bolanongy ho atao ny taona 2024 izay amboim-piaona ny antefasy rehetra. Itelo io zany famangy isaky 2 taogno. Dia amin'ity taogno ity zany vahinanagny amy zanasiragna
amin'ity taogno ty ny préparation zany efa ataony ray aman-dreny an-tanàgna ao fa fagnitahagna zany no ataonay aty amin'ny porinay ny hoe mba eviany ny mpiavo rehetrarehetra andeha amonjy an'io fahinanana amin'ny rahalansika efasy amin'ny faritry vohipeny igny zany ny misy an'io vohitra zanasiragna io fa ambadik'izay zany amin'ny 2028 ny fahinanany amindrembolanogny izay efa amin'izao fotoagna zao dia efa magnomagna an'io événement 2028 io ity fikambanagna ity esaotra zany amin'anay zany sy hoe merci fa ny esaotra zany fangataha sodrano amin'ny raha zagny amin'ny ray aman-dreny mba ahafahagny hiatrehagny ndraiky koa ny hoavy magnaraky mahery ny arivo ny antefasina maly ny antso tamin'ity fiaonana ity mbola betsaka nefa ny tsy ao anaty fikambanana ka anaovan'izy ireo fanentanana raha hita Antananarivo manokana managny section anaky telo asika managny anaky-efatra mety 10 eo telo tena mifonctionne sara de noho izy zavatra zay ho an'ny mpikambagny ho an'ny antefasy eto Antananarivo da mangataka asika mba agnatigny section zay tokony mety amitsika sy mahasarasara asika de misy resaky zay tamin'ny amin'ity indray mitoraka ty amin'ny nanaovana an'ity février ty androany hoe antefasy raika avao misehatra amin'ny lafiny sosialy ny fizantefasy federaly fisarenany mpikambana hitododoa hamaly babenany tany aviany ao fagafangana no isany ezaka ataon'izy ireo ankoatra ny fifanampiana sy fifanoanana amin'ny samy mila ravinahitra na mandraty fianarana eto Antananarivo. Tompoko klasy tompoko vavy tapitra ny oran'ny fampahalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatontosana ny fampahalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tompoko